Timoty faharoa toko fahaefatra. Ny mpanompo mahatoky sy ny tompony tsy miovaova. Timoty faharoa toko fahaefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy, mitoria ny teny, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisiha, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakany olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangididy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izaho dia efa hatolotra sahady, ary efa mby akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Mazotoa hankaty amiko faingana ianao, fa Demasy efa nandao ahy, satria tia izao fiainana izao izy, ka lasa nankany Tesalonika. Kreska nankany Galatia, Titosy nankany Dalmatia. Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka, ka ento miaraka aminao, fa mahasoa ahy amin'ny fanompona izy. Tikiko dia nirahiko ho an'i Efesosy. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha mankaty ianao. Ary ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro mpanefi varahana efa nanisy ratsy ahy be loatra. Ny tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny, fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsiny ny tenako, dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra, aza mba isaina ho eliny anie izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, mba ho tanterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny, ary mba ho reny jentilisa rehetra izany. Ary izaho no vonjena tao ambavany liona. Ary ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra, ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Famaranana. Timoty faharoa toko fahaefatra, ny andininy faha 7 hatramin'ny faharoa amby 20. Manaova veloma amin'ny Prisila sy Akoila mba amin'ny ankohonan'ny Onesiforosy. Erasto nitoetra tany Korinto, fa Trofimo nilaozako tany Mileto satria narary izy. Mazotoa ankaty alohan'ny ririnina. Manao velomanao Eobolo sy Poda sy Lino sy Claudia mba amin'ny rahalahy rehetra. Ho amin'ny fanahinao anie ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana. Ianao zay mitoetra ho amin'ny mazava, tafangoneo amin'ny fanatrehanao, antony fitiavanao tsy misy fetra. Anao ny dena sy hazy, rilay pahary tsy to. Hallelujah.
miratra taminay ny tavanao riray ny fahasoavana feno fiandrianana tao aminy Jesosy zanakao ny fanahinay no tahiny mitsaokanao anao ny tena sy hazo zilay bahary tsy to haleluya eny voninahitra sy azy zilay mpamonjy tsy to haleluya anao ny tena sy hazo zilay bahary tsy to haleluya eny voninahitra sy azy ho anao